lohahevitra amin'ity herinandro ity dia ny zavatra hafahafa. Mino ny fisian'ny zavatra hafahafa ve ianao? Angatra, mpamosavy, matoatoa? Ie, mino aho satria misy ny tsara dia misy ny ratsy zany. Rehefa misy zany ny zavatra tsara tonga eo amin'ny fiainanao dia tsy maintsy misy koa ny zavatra ratsy tonga eo amin'ny fiainanao. Dia izany mino hoe misy ny zavatra ratsy. Ie, mino ahako satria efa zavatra mitsanga tamiko ilay izy. Ie, mino aho satria efa botra tamin'ahy izany taty an-trano. Mino aho satria efa nahita angatra. Ohatran'ny hoe mino tsy mino saiko. Tsy mino satria mbola tsy nahita. Mino. Mino aloha raha mpamosavy. Na zao ny feo fantatry efa hita masoko zany dia hoe mpamosavy. Mino aho fa hoe misy ny mpamosavy. Ie, mino fisiany ireny a. Raha enina tsy dia inona no hanazavanao azy? Satria nahoana? Fomba nazavako anazy dia le ohatra hoe matoatoa any anaty trano ireny, trano efa tsisy mipetraka intsony ohatra amin'ny alina dia misy vilany manentampoka, vilany latsaka ohatra izany. Dia na dia mbola tsy nahita ny vantana ary dia tsapako ilay izy hoe misy fa mbola misy zavatra tsara koa zany mbola miafinao ambadika ilay izy dia izay. Efa mahay miseho ilay zavatra dia mangoritra na mangovitra. Satria voavitrana dia mangoritra be. Mpamosavy olombelona mitovy aminahy. Satria fa natsito. Ny hanazavana anazy zany rehefa ohatrany hoe misy akaviriana, ilay mpamosavy aloha rehefa misy akaviriana dia amin'iny fisehoan'ilay izy hoe misy zavatra ataony. Dia izay ny ahafantarana hoe ohatrany hafahafa iny olona iny fa tsy ohatrany olona rehetra hoe mba manino moa izany. Hoe rehefa misy zavatra atao dia miatrika amin'iny fa ny anazy ohatrany hoe tsy ilay rano iny zany fa hoe izay avoan'ilay olona foana no eritreretiny. Satria izao misy olona iray tany aminay dia ilay olona io zany avy mivarotra anona dia tratra alina. Rehefa tratra alina zany zareo dia niakatra amin'ny fiakarana tiany izy mpamosavy izy lehilahy anankiray. Dia nisy vorondolo aloha voalohany fotsy be nanidina teo ambony lohany. Dia efa nenangovongovitra izy dia nananika an'ilay mandeha amin'ilay lalana fiakarana manko ilay lalana makany aminay dia nananika an'iny izy. Dia rehefa niakatra tafiakatra kelikely angambany eo amin'ny sasasasa-dalana eo tratran'ilay mpamosavy izy dia tena nitolomin'ilay mpamosavy ary dia tena nisaviliny. Raha ohatra ny dadabe anay manokana zao efa tena nenjeh amin'ny mpamosavy mihitsy izy ary efa tena nalemy saika tsy tafatsangana mihitsy izy ary tena mbody fasana izy nalainay. Dia andro hariva sady tamin'ny folo teo sa tamin'ny 1 izy no tsy hitanay teo an-tanàna intsony. Dia rehefa nijeren'ny fokon'olona zany izy dia tsy hita. Dia rehefa avy eo izy rehefa avy eo nandeha daholo fokon'olona rehetrarehetra dia hozy izy ny olona hoe ary ambody fasana ary izy mipetraka dia inona ataony any dia hoe tsy fantatra fa mandehana aloha. Dia lasa izy dia inona ataonao eo dadabe dia mitsikilo mpamosavy izay nataondry zareo. Dia efa manino dadabe mitsikilo mpamosavy dia hoe misy mpamosavy arahako ato fa aleo aloha ndanareo mandeha. Dia inona zany ny zavatra mandrian'ny dadabe mpamosavy azy dia vanjobory. Dia vanjobory ahoana dia vanjobory mainto no hoe no famandriana mpamosavy. Hono aloha fa dadabe anay no efa mitantaranay an'izany foana. Dia mitantara izy zany dia tena tratra ilay mpamosavy ary olona akaiky eo akaikinay ihany ilay izy fa tsy alavitra aminay. Mbola tsy nahita aloha dia tsy afaka manazava. Inona ary no mampitahotra anao indrindra? Mampatahotra aloha mbola tsisy hatreto. Matoatoa, Angatra, Matoatoa, angatra. Mpamosavy natahorako satria tsy mitsinjin'ilay foana rehefa matory. mpamosavy. Izy rehetra mihitsy natahora. izaho aloha tsy matahotra. Ny aloha ilay zavatra ilay mpanafodiny mahery zany satria ianao tsy manan-kery ianao dia izy nefa manana ny heriny ratsy izy dia izay no tena atahorana anaminy. Ny zavatra atahorako indrindra aloha satria dia mpamosavy no tena zavatra atahorako indrindra. Andreo babe.